Nomena lanja manokana atao anatin'ny hetsika ny tanterana teny Mahamasina iny moa ny ankizy ny Zaza zany na ihany koa ny reny mitondra vohoka satria dia afahana nanome torolalana sy fanampiana samihafa mahakasika ny fikarakarana sakafo ny zava-nitranga teny atoerana teny. Maro ireo aman-dreny no nisafidy mitondra ny zanany teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanjarian-tsakafo. Izy irena ireo toromarika tokony arahana amin'ireo zaza. Na ianao ny iza dia lina amin'ilay izy. Inona mazava-dehibe ilay fanatanjahantena tena misy belabe ilay izy zany izy araka ny hoe ilay sakafo fita amin'ilay ina misy ireo torohevitra momba ny sakafon'ny zaza ny reny bevoka ary mandray tanana ny fandanjana ny zaza sy ny fikarakarana ny zaza ny eny amin'ny lapan'ny kolontsaina. Ny asa ataona eto zany dia mandray tanana ireo zaza manaramaso ny fitaovana zaza zany e. Zany hoe mandaza mandeha atany refi-tsadin'ilay zaza dia misy ihany koa zany ho an'ireo bevoka sy reny mampinono. Dia misy torohevitra maro isan-karazany amin'ny alalan'ny fampiasana an'ireto fitaovana reto zany. Misy torohevitra be dia be ho an'ny sakafon'ny reny mampinono, dia misy sakafon'ny vehivavy bevoka ato anatin'ny tiatra, dia misy ny torohevitra teny dia misy fizarana an'ity ho an'ilay reny zany satria zany misy hoe mila tomombana koa ilay fampinono fa tsy tomombana ilay fampinono dia mety tsy avinono ny zaza dia mety vakivaky nono ndena mahita zavatra mahita mahazo areta dia tiany omena ny zareo koa zany ity. Dia ohatra ka tsy manana carnet de santé ilay zaza dia amin'ny alalan'ity carnet de santé ny ministère fahasalamana ity zany no anaranay anazy antonony ve zany laza zany ao tsara be ny fanjarian-tsakafon'ilay zaza sa mihoatra be ilay zaza zany hoe matavy ilay zaza sa tsatra tsy fanjarian-tsakafo. Isan'ny antsaraina amin'ity androm-pirenena ho an'ny fanjarian-tsakafo ity ny hoe ny fandrindrana ny asa ho an'ny fanatsarana ny arivo andro voalohan'ny zaza. Io ny tokony atao matanjaka mba tsy ho vesatra ny firenena ireo zaza tratra n'ity tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka ity.